Voalohany zavatra hita fa tokony atao dia ny mivondrona satria izay le loha hevitra nomeny firenena mikambana ho an'ny amin'ity taona 2024 ty hoe manorina ho avy maharitra dia mivondrona mba hamongorana ny fahantrana sy ny fanavakavahana. Dia ny zavatra atao voalohany zany a mihaino andrianana fianakaviana sahirana izay miaina ao anatin'ny fahantrana satria zareo zany tsy mba manana sehatra ahafahany mamboraka ny zavatra iainany. Ohatra hoe niady ataony isan'andro ny fahantrana, ny fangiriforiana iaretany rehefa tena tsy misy ao amin'ny tokantrano, ny fanantenany, ny ezaka rehetrarehetra izay ataony. Dia izay zany tsy mba manana toerana izy ahafahana miteny an'izay. Ka ny 17 oktobra zany andro natokana hanomezam-poninahitra andry zareo andraisany fitenenana. Dia milaza hoe ny eto Madagasikara io zany raha ny fahotany azy ny ady atao voalohany dia ny ady amin'ny fanovana ny toe-tsaina. Zany hoe ny tsirairay amin'izay toerana misy azy dia samy mandray ny andraiky ny feno ary manao ny asa rehetra amin'ny ara-dalàna. Dia zany hoe ny firotsahana an-tsehatra zany, izay zany no hitanay hoe anafoanana le fahantrana fa tsy resaka vola fotsiny zany le izy. Fa na misy ary ny vola fa raha tsy misy ny fiovana toe-tsaina amin'ny olom-pirenena tsirairay sy ny fandraisana andraikitra feno dia tsy mandeha zany ny ady atao ny fahantrana. Fifandraisana amin'ny fiarahamonina dia anisany tena manimba le olona mahantra, mitovy amin'ilay hoe tsisy hanikoanina ihany le izy satria le hasina maha olombelona anao zany amin'ny lafiny rehetra na misy bureau aleha na misy toerana aleha na amin'ny alalan'ny fitafiana dia ny fiarahamonina zany tsaratsara tsy mahafantatra le tena fanirian'le olona ny fomba fiadian'le olona fahantrana hoe ino maloto na misotro toko ohatran'izany. 90 no statistika amin'izao aloha 90 le ihany zao ny anananay fa tsy nanao fanadihadiana manokana izay na manana chiffre manokana.